Resaka fanondranana vehivavy makany Chine indray izany hoe famarinana olombelona any Chine any izay alefa manambady moa izany mazava ho azy ireo vehivavy alefa any Chine izay ka sarin'ny polisy-pirenena ireo izay tambazotra ampanondrana vehivavy makany Chine izany tamin'ity volana ity ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra trano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro tsy ampy mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika an'izay famarinana olombelona antsokosoko zay no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia ndaolo ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto eo amin'ny resaky ny tsy fandripahalemana any Antsuiany anisan'ireo Jolay efa niokarohina hatramin'ny ela ireto dahalo izay lavo ireto loharanom-baovao marim-pototra no anisana nampibetsaka tamina tratrarana any Irany sy Tsiliva tao Ambohitsara Fokontany Antsahonjo komina Ankirika izy roa lahy ireo moa dia samby avy ao amin'ny komina Ankirika Fokontany Anjiadia ny tantara ny halatromby rehetra efa nataony sy ny toerana nangalarany an'izany izy ireo nandritra ny fanadiadiana natao nanaiky ny hanoro ireo namany sy hitaridalana ireo mpitandro filaminana ho any amin'ireo toerana fiafianan'ireo dahalo izy ireo kinanjo lasa nandositra rehefa tsy nanaiky ny hijanona tamin'ny lalan'ny fampitandremana izy ireo dia voatery nanao izay ho vitany mpitandro filaminana noho izay dia voatifitra izy ireo ka noho ny ratra nahazo azy roa lahy ireo dia tsy tana intsony ny ain'izy ireo ny zandary avy ao amin'ny tompoparitry ny anahidrano sy ny tafika avy ao amin'ny première compagnie d'infanterie no niaran-tsalahy nandeha nanambotra ireo dahalo ireo mbola mitohy ny fikarohana ireo dahalo izay mbola miriaria any andro manalina ny zandary dia manao ny asany koa manentana ny vahoaka hatrany ny commandant provisoire de la compagnie territoire d'Antsui chef d'escadron Tinanjatovo André mba tsy salasala hanome loharanom-baovao mba hisiny filaminana ahafahan'ny vahoaka mihary ampilaminana tany Sava indray lehilahy misa telo izay mipitrandraka vato tsy ara-dalàna no voasambotry ny polisy ao Sava nandritra ny fisafona tao anatin'ny valanjavaboary arovana Anjanaharibe Sud tamin'ny andro ny 10 Martsa 2024 ny roso tamin'ny fisamborana ny polisy saingy nanositra tamin'ny lalan'ny fitaovana teny ampelantanany ireo mpitrandraka voatery nanao tifidanitra ho fampitandremana azy ireo ny polisy ary noho ny aveo dia nosamborana ireo izay mpitrandraka tsy ara-dalàna ireo tany Anjanaharibe Sud izay fikasana hangalajaza indray ny aliny 10 Martsa 2024 tamin'ny 7 ora sasany dia nisy nampandre ny zandary teny alakamisy ny feno rivo fa misy lehilahy mikasa hangalatra zazakely 4 taona voahidy ao aminy takariva be mbola tsy tao an-trano ny renin'ilay zaza fa ankizy ihany no tao naniraka zaza isakaiza ovaina ny anarany fa hoe tadiavin'ny dadany hony i José fa saiviny voakao ovaina ny anarany ny dadan'i José kely nefa tsy ao Madagasikara akory niverimberina ilay zaza ny rahana fa mety tsy nivoaka i José sady tsy nomen'ireo ankizy tao an-trano ny hivoaka no ny farany dia izy mpaniraka mihitsy no niditra tao am-bavahady haka ilay zaza no hidiny ankizy ny trano tonga ihany koa ny renin'ilay zaza ka vao nanidy vavahady ilay renin'ny zaza dia nifonafona sahady isakaiza sady niteny hoe aleo lamina madama ity ny telefona nako ento ho anao ity koa misy vola 3,000 niantso zandary avy hatrany ny renin'ilay zaza efa vory koa ny fokon'olona vao nahita anireo zandarakaiky izy dia nitsoaka ka tratran'ny fokon'olona ihany izy efa nanomboka namely sy nidaroka azy ireo fokon'olona anaty gejany alcool raha namana no mahavita izany rehetra izany
naterina hialoka eny tsy afahy moa isakaiza sady mbola nahazo kadoa sy paradra maromaro rehefa avy nandalo fampanoavana ka noho izany mailomailo hatrany fa efa tena miaratsy ny tany ary mora amin'olona amin'izao fotoana izao ny sandoka etsiroa izany ka aleo manadihady tsara fa izy ireny dia mahita hirika foana mba hanatanterahana an'izay fika sy ny fikasany ratsin'izy ireo zay. Andao amin'izay ho resahantsika resaka fanondranan'olona antsokosoko makany Chine izay. Tambazotra iray mpamarina vehivavy tanora malagasy avy ao amin'ny faritra Antsinanana izay ampanambadiana ampitaka na antery amina teratany Sinoa no rahavan'ny pôlisy avy ao amin'ny sampandraharaha misahana ny fanadihadiana manokana sy miady amin'ny hosoka ny herinandro ny 13 febroary lasa teo iny. Natolotra ny fitsarana tamin'ny andro ny 9 martsa ny teratany Sinoa misa 8 sy teratany malagasy misa 3 izay voasambotra tao Toamasina avokoa ka ny efatra tamin'ireo dia nahiditra amponja vonjomaika eny amin'ny fonjantsiafahy ary ny 7 eny an-tanimora. Vehivavy iray ny haramboina voafitaka mahakasika ny tolotrasa any Chine no nitaraina tamin'ny fianakaviana ka ireto farany no tonga nitoroka tena nivon'ny mpitandro ny filaminana sy ny tantara ny mahazo ny zanany izay voafandrika any Chine any. Nofitahina ity vehivavy ity fa tsy maintsy manambady Sinoa raha toa ka te hipetraka maharitra sy hiasa any Chine ka nanaiky izy. Namidy, nijaly ary niharany herisetra isan-karazany nefa izy rehefa tonga tany Chine. Disy fanantenana tanteraka rehefa tonga tao an-tokantranony ilay hoe vadiny izay nividy azy sady tsy nahazo ny voaka ny trano no tsy nahazo ny asa fa fiterahana ao anatin'ny fotoana fohy no fifanarahany ilay vady nividy sy ireo nivarotra azy. Noho ny fiarahamientana nataony tompona andraikitra dia tafito soamantsara ao an-tanindrazana ity vehivavy izay niharambona ity rehefa niara-nientana tamin'izany ny teo anivon'ny polisy pirenena sy ny BCN Interpol Antananarivo izay niara-niasa tamin'ny BCN Interpol Beijing ary ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Tao anatin'ny fanadihadiana no nahafantarana fa tambazotra tao Toamasina no namitaka sy nivarotra ity vehivavy ity tamina teratany Sinoa. Ny farimbona niaraka tamin'ny pôlisy misahana niady amin'ny famarinana olombelona ireo pôlisy miasa ao Toamasina ka voasambotra tamin'izany ny teratany Sinoa misa 3 izay nivarotra ity vehivavy ity ary teratany Sinoa hafa 5 izay mandalo ao Madagasikara nividy vehivavy ho vady. 400 tapitrisa ariary ka hatramin'ny 700 tapitrisa ariary no amarotana ny vehivavy malagasy iray any Chine. Raha ity raha ity dia 70 tapitrisa ariary no namarotana ity vehivavy tafody ity ary 3 tapitrisa ariary tamin'io ihany no nomena azy sy ny ray aman-dreniny ho fikarakarana ny fanambadiana sy ho vodiondry. Hita tao anatin'ny fanadihadiana fa manelanelana ny 400 tapitrisa ariary hatramin'ny 700 tapitrisa ariary ny hivarotana ny vehivavy ampanambadiana teratany Sinoa ary ny 3 tapitrisa ariary ihany no omeny mpivarotra azy ireo ho fikarakarana ny fanambadiana sy ho vodiondry ho an'ny ray aman-dreny. Misy vondrona amin'ny tambazotra-tserasera ifampiresahan'ireo Sinoa ampanera vady reto ary aranty toy ny entam-barotra miaraka amin'ny sary sy ny vidiny vehivavy ao anatin'io vondrona io ka izay lina amin'izany dia mandefa vola sy tonga mividy azy ao Madagasikara. Fitaka sy fampanantenana pokaty kosa no handresena lahatra ny vehivavy malagasy mba hanekena ny fanambadiana. Betsaka ny hiarany herisetra rehefa tonga any an-toerana ary maro ireo fitarenana azo. Raha ny taona 2024 dia vehivavy 5 no voafitaka, namidy no terenana nambady ary niarany herisetra no tafody soamantsara ao an-tanindrazana rehefa niara-nientana ny tompona andraikitra. Raha 3 mahakasika ireo no efa natolotry ny fitsarana ary mitohy ny fanadihadiana ho an'ny ambiny. Manentana ny vehivavy tanora malagasy mba hitandrina sy hanadihady tsara rehefa misy resaka tolotrasa any ivelany, hisorohana ny tranga famarinana olombelona toy izao ary ho an'ireo zay mahita na maheno tranga miendrika famarinan'olombelona dia entanina trany hitoroka eny anivon'ny sampandraharaha polisy pirenena ankaiky anao indrindra
araky ny voalazana izy ireo hatrany. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatrany farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovo hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.